Amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokantranotsika any amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoana antsika zay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany, saingy ataontsika ao anatin'ny lalana fampianarana foana zany. Lalana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana. Mazava ho azy moa zany fa ilaina moa atao anatin'ny fampianarana, ilaina ho renesin'ny olona, ilaina ho arahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka koa nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV, Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa tsy hita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia ny malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany hoe ny fandarana ianareo. Fandarana manokana ny fandarantsika androany, ataontsika hoe lalana fahatelo amby roapolo fampianarana indray. Ny ambasadaran'i Yahosoa Eliana no mandroso tokantranontsika eny amin'ny teny ity, ary amaly ny fanontaniantsika rehetra zay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahan'ny olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety hisy koa avy any ampitan-dranomasina ny efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika, fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana zany tsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98, 032 86 663 98 zay antsika rehetra zay manaraka amin'ny radio. Dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia zay naveko zay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngah moa rehefa mivavaka dia mbola mpanota, iza zany nampianatra an'izany teny zany. Zay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona, mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namelany fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Zay moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany, zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra, ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be, sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny, tsy nanamboatra iny, tsy zanak'Andriamanitra zany iny, tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany. Jesosy io teneniko io, Jesosy Jesoa zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany, andravana zany zany Elia zany, zany efa mahitsy be ny teniko e, andravana zany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipi iny amin'ny elo zay. Ny adalanareo zay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany tsony rehefa ampy zay 2000 taona zay fa be loatra zay natsipin'ireny amin'ny elo zay. Dia tsy teny hoe tara kosa tara loatra nahatongavanao, tsisy tara zany, normal be ny fahatongavan'ny Eliazo, mety be mihitsy ny tena izy, zay mihitsy ny tena izy. Satria maninona miteny an'izany, ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy, ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiany ny tribonaly hanaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy. Dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo, ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo, satria maniraka olona anao ratsy. Hoe tsy maninona fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lahady, avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lahady. Mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina, ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana, dia ny prime ministre nareo amin'ny tanàna izay misy nareo any
raha ny Amerika zany dia filoham-pirenenareo no mbola misy saina noho le jizasinareo, na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus-nareo, satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy. Mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao e. Mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny premier ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo. Adalanareo zay hanompo an'izany zavatra zany e, mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana lefako alolo hoe le zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy. Zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy, mpamorona io Andriamanitra io dia zany ianao zany. Ka raha mpamorona zany le Andriamanitra, maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy? Raha Andriamanitra zany na ny ankonany hanao ratsy, fa ny tena Andriamanitra dia zao, tsy manaiky ny ankonany hanao ratsy no ve. Tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo. Ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia very aty amin'izay mifona efa nazo no lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray. Dia miverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo. Ohatran'izany ange ty sary ty e. Tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devoly manao an'izany hevitra zany. Tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany. Zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny tia Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly. Zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay. Mpiara-miasa amin'ny devoly io. Ny antony dia zao, ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao. Aza manota intsony. Zay ny tena baiko ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony. Ka raha izay Andriamanitra tena marina zay no namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay, ahoana moa zany ianao no lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa nentin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo. Tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy. Ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga. Ilay vehivavy janga any dia zao hoe rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha ho vonoana. Rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa izy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany. Zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay. Kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo. Dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo. Dia tsisy eo intsony tompoko. Tsy nisy nanameloko anao va? Dia tsisy hoy izy. Io Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao intsony teo zany le fanadiovana teo. Za tsy manameloko anao intsony, zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao intsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao. Izany hoe izay olona nifanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony. Zay ny tena nifanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina. Matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina nifanena taminareo fa devoly nifanena taminareo. Alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao. Lova akitsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandinenareo ny zavatra rehetrarehetra zany zay. Zay ihany dia ampiandinareo ny zavatra rehetrarehetra zay. Raha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny. Ary Jehosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Jehosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanameloko anao va? Ary hoy izy tsy misy tompoko. Dia hoy Jehosoa za koa tsy manameloko anao. Zay ilay hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia hoy izy hoe za koa tsy manameloko anao.
Ary oriana le famindram-po am'izay a na le fanadiovana le teny manafaka anao de misy toyny le teny hoe mandehana ary am'izao sisy izao a aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny eo soa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazany teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony eo soa le fanadiovany aorianan'izay a aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontà foana fa rehefa avy eo mifona indray de manontà ihany de mifona. Jereva antsika deo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe nga moa mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valy teny iny divolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. De dinio zay miaraka aminao zany manoko izy le miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Antsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yehosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao a? Aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo a dia aza manota intsony ianao. Zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy a, dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Zao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy a dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha tsy teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay ny ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky tsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidiry antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany a, ato indray tsika fa ity ny fiafenan'izy mianakavy. Ao amin'ny 9:9, ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fiafenan' Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany a toko voalohany 9:9 mihaino daholo zany Jesosy mianakavy a amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatsika. Dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly Jaona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jaona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jaona mizoatsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tia nitenenina tamin'io. Raha i Jaona no nitarika ny olona hanohitra ny teniny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jaona zany nanohitra ny teniny Yehosoa le hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Ka i Jaona indray no miteny hoe mahazo manota ka moa fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jaona amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny teniny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo Jaona. Na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Yehosoa. Ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy inona
any amin'ny hery zay manohitra ny Yehosoa, satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny dada Yahva, tahaka ny Eliasy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny hery miaraka amin'ny Jona nareo, satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny hery nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao, fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany Jona zany any amin'ny hery izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny hery tahaka anareo rehetra rehetra. Dahora jerevantsika le fandehan'le teny azy. Inona tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay teny amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy dia olona miaraka amin'ireny, fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga ty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoe ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika e. Miko anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra e. Ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra fa miko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa, fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe zay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa-tsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Ohatsy rehefa-tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy le teny, fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe le teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny le zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga amin'ny teny hoe tandremy ianao tsy misy Jona ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agiginao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Yosa. Tena tsy mafy zany. Raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany, fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao, satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy hoeverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy very miteny hoe aza manota intsony, dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any, dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanao an'izany kosa ianao? Dahoary Jona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola tsy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony, dia mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko fazan'ireo azy, Jésus Jesus, ny teny daholo nareo hoe mpanota, satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo, fa pisy loko io miaraka aminareo.
sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory na nikely ary tsy nanitsaka tete kory ny ary ny tongotra io toizatsika am'izay ny andininy fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tade mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra afaka daholony tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho any Ehosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho any Ehosoa velona ho any Ehosoa miara-mipetraka amin'ny Ehosoa miaina ho any Ehosoa Ehosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny Ehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny Ehosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any am' Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany ao am' Jesoa tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy am'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notoizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizany ry am' toko fahatelo am'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andininy faefatra am'izay no jerevantsika andininy faefatra Jaona voalohany toko fahatelo andininy faefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofonina rehefa nandika ny teny Ehosoa ianao de efa mpanota ianao zay mahatonga ny vavan'olona tsy afaka amin'ny fahotana andininy fahadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny eo aminy de toy izy am'izay ary ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany tafaraka amin'ny Ehosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorinan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo de nitsindriny am'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny Jesosy mandainga io adalanao zay te hiaraka am'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loky ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalana ianao raha mbola hiaraka am'izany ianao safidinao moa inoko raha tsy enga amin'nay miaramila ny devoly tokoa ianao de anaiky an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal mailo any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adiny meko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io toy atsika eo amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io de tsy manota intsony izy fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona am'izay de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra marina tsy izy io pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay 2 taona nareo mipetraka atao anatin'ny fahotana tsy afaka anareo zany ny dikan'izay mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo de aloha Jaona koa ny anamafy ny teniny Jaona voalohany ihany toko fahatelo andininy fahavalo dahoarany andininy fahasivy avy atsamo vakitsika aloha andininy fahavalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany io izy io
Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana. Zay manota am'izay Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Milaza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Milaza ianao fa mpanota ny olona ary ampirisinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly ankety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Ny endry mahita loza ka mery, ny adala mandrosoka vo. Lao afaketsika indray ny teniny. Andininy fasivy. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly le Jaona voalohany, toko voalohany andininy favalo sy ny fahafolo. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Matonao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io nao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisiloko no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina, tena manizingizina mihitsy ny amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona hozy izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa zay nateraka iny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika. Ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina. Ilay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihin'ny vovonanomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany toko fadimy. Mbola nampiny teny akaiky indray andininy favalo ambin'ny folo. Jaona voalohany 5:18 ty ndray ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena niteny mihitsimihitsiny. Ty nefa naporofona manaraka. Mbola Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesonao. Jésus Jesus io Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no tonga niniditra nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao toy izao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Vô tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra. Nampidirinareo zava-dozany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy. Izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo be ilay sary misy. Velantsika any zany rehetra zany. Fa ny endro ao mahita lozaka mery ny adala mandrosoka vo e. Toy antsika amin'izay ny teny. Ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy. Satria efa 37 minutes zay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny misy ny Hebreo toko 10 andininy 4:20 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e. Manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo. Ho an'ilay olona manao an'izany adalana mini manota zany. Zany nampianaran'i Jesosy anareo.
jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soatra masina mihitsy ngeny teny izy de hoe tena devolona mpianatra nareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo no tsy afaka de ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo miteny demolony tazominareo izay koa miny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo io satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo andiny fahina amby roapolo Hébreu 10 Hébreu 10:26 fa raha mini manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina mini manota ny atao hoe mini manota de mifona androany de mamerina rapitso fona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe mini manota raha tsy hainareo de cercle vicieux verina eo foana io ianao mihitsy zany voateny zany ianao zay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te hainy kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny Hosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony de anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka anao rehefa maka ty de afitra anao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakino anao ty de zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary anao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Autrisy mamono anao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy anao ninina ho ataonao teny marina ngety ao anatin'ny baibolina ngety daoarany raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra noho ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io de ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataon'ny Hosoa hoe za tsy manameloka intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Hosoa anao de afaka zay le tena izy zay de ozy am'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa nivadika fahavalo ianao ny olona mini manota sy mpanota zany de fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny any amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny fahamalina tsy misy zany miala mora zany tsony zao tadidio zany andro ny fahamalina zao efa tapitra treo ny andro ny fangina andro ny fahamalina zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka mifahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manina tsisy an'izany fa ama olombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrany mandrak'izao mbola mijaly foana nyverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'le atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny de tazomy rehefa te ho any aminy izy koa ngeny tompony lanty ny lanty eo ka tsy anao nitsotsotso makany efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka zay ny dika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu de afaka miditra am'zinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo de amaliko anazy Matthieu 5:48 ko am'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'rainareo zay any an-danitra ianao zany de efa nomeny Hosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitry ianao aoka ianao tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitry ambony any zany manomboka eto ianao zany de tsy maintsy tanteraka
dikany tanteraka ao amin'ny teny anglisy de hoe perfect, ary ozy ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy, madio zany eritreritranao, voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra, ary tena ho any soarerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elia zany. Donc vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any bokin'ny Hébreo any angambany izy. Jereo antsika Hébreo tsy le mainka fanirany Iosoa zay manady zay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika amin'nomoko amin'ny andiny faha 1 zany dia hatrary amin'ny andiny faha firy zany ty enina ambin'ny folo 16 17 aloha vakitsika amin'nomoko amin'ny andiny faha 11 Hébreo 9 amin'nomoko andiny faha 1 ambin'ny folo. Fa Iosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Iosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao, ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'omby fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra. Fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenim-batotrony vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny rany Iosoa zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Iosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy, afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay ilay tena nandatsaka ny rany, izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra, izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Iosoa no anarany. Zao toriany Elia zao. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomena ny olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Iosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay, ary Iosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Iosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy hoy miala atao. Rehefa te hitsipy eny amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny eo Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita mahatika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy, moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Iosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy, andao hiaraka amin'ny Iosoa ary andao hiaraka amin'ny Elia zay hitanareo maso. Mpanavitra zany Elia zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Elia zao. Zay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Faran'aloha zany ny teniko eo fa any amin'ny fanazavana amin'ny fanontena amin'izay no miresaka zany dia afaka mihitsika zany amin'ny fanontaniana zany tsika rehefa misy fanontaniana ato araka ilay numéro teo moa zany 032 86 663 98 afaka miditra dosantsika zany zay nefa fanontaniana voalohany zany miarahaba tompoko afakiko araka ny tena misy ny Matthieu 5:21 sy ny 22 dia maneho fa na dia ny fahatezerana amin'ny rahalaza dia mitovy amin'ny famonoana olona fahotana
ka ny fanontaniana dia ny hoe vitan'ny olombelona ve tsy ho tehitra amin'izay trangan-javatra tsy zakany mahatezitra azy ka hanotany. misy ora tomoko valiteny diso ianao satria na Yahosoa diso rehefa zavatra manohitra ny Yahosoa sy ny fahamarinana kosany tsy fahadisoana mihitsy ny mibedina tezitra rehefa zavatra manohitra ny fahamarinana io Andriamanitra io. Fa raha zavatra hafa kosa ny matezitezitra anao raha zavatra manimba zavatra ohatrany hoe teraka famonoana olona kosa ny ataonao ahoana moa anao tsy ho tezitra. Fa ny dikan'io Matteo 5 io nge fa lasa opa le izy samy hafa ny opa sy ny fatezerana amin'ny teny tsy mitovy zany. Nge vakitsika io le Matteo 5:22 nyteneninao io. Matteo 5:22 Matteo 5:22 tsy mbola 22 ty tatsika ty laza atoato izy zany sao Matteo 5:22 tatsika ry fa izao kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia mendrika hoenona ny fitsarana ary nazovina no amin'ny rahalany hoe olom-pony ianao dia mendrika hoenona eny amin'ny sinajona ary nazovina hoe foky alahy dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitra. Io zany hoe fanehoana le hoe ny atezeran'ny olona ka manao olom-pona na hoe manao foka ilahy dia tsy mety daholo ihany zay. Fa ny arian'ny voalohany kosa miteny hoe ty moa zany hoe fanaratsiany ihany koa raha misy tezitra amin'ny rahalany dia mendrika elona fitsarana. Misy lolo kely nalidina teo. Raha misy raha misy tezitra amin'ny rahalany dia mendrika elona fitsarana. Inao zany tokony hampatezitranao amin'ny rahalany tokoa raha. Za koa raha mametraka fanontena amin'izay rehetra miteny hoe tezitra amin'ny rahalany, fa misy dikany matoa tezitra Yahosoa ho atezitra. Yahosoa impiry tezitra tamin'ny mpianatra, impiry ny teny tamin'ny mpianatra lasa mandeha rehefa tsy araka amiko. Impiry ny bedin'ny fariseo, impiry ny fariseo moa dia tratra ny teny mihitsy hoe fasana amin'ny lalitra fotsy, biby lava taranakiny mena rano, olona tezitra nge izy satria rehefa mpanao ratsy azo atao ny mitezitra aminazy. Fa raha ohatra hoe olona tsy maninona anao ny rahalanao nefa ny tezeranao kosany tsy mety zay. Ireo tezitra amin'ny rahalany dia mendrika hoelona satria anao tsisy antony tokony hitezeranao aminazy ahoana moa anao ny tezeranao izy. Fa raha motifa hoe any fanoherana an'Andriamanitra, fanoherana ny tenin'ny dada Iavasy Yahosoa no mahatonga ny fahatezerana mety be mihitsy. Tahaka ny Yahosoa zao nozon'ilay aviavy satria tsy nisy voany teo aminy tany dia nozoniny tezitra nge izy dika za matononoziny satria maninona raha tokony tonga eo Yahosoa mahita anazy tsy mamokatra tsy mety amin'ny Yahosoa zany. Ary natao mamokatra ny voankazo rehefa tsy nanombo mokatra nozoniny maty le voankazo. Tsy afaka hitena hoe ianao zany mendrika ho elona satria nanozona le aviavy tsy azonao atao zany satria tsara ny tokony hita teo fa ratsy ny navokany mety ny fahatezerana. Dia zay ny dikany hoe raha misy mitezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho elona raha tsy misy antony tokony hitezeranao aminazy meloko anao. Fa raha ohatra ka misy antony tsara hitezeranao aminazy azo atao zany. Zay natonga ny apôstôly teny hoe tezera fa aza manota tandremo za maka ny fahotana le fahatezeranao. Fa azo atao tsara no mitezitra fa mipetraka tsara hoe nanao tsy mety ty olona ty dia azo atao no mitezitra fa tsy hoe tezitezitra fa tany amin'ny olona any ianao. Mazaka ma zay fanazavana zay. Raha misy tsy mazava dia mbola afaka mametraka fanonteniana nareo fa fanontaniana faharoa miarahaba any ambasadiorany Yahosoa. Inona kay tompoko ny mahatonga an'ilay mpanaradian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo tao anatin'ny Baiboly satria ao mantsy misy manazava tsara le Antiochus Epiphanina mifanojo amin'ny fankalazain'ny mpanaradian'i Jesosy ny naterahany. Dia ao amin'ny Baiboly koa milaza fa rain'ny sampy rehetra io dikan'izay Jesosy fe zany no sefon'ny alahy sy Jehova. Tsy Jesosy ny sefon'ny alahy sy Jehova sady efa meko valiny ianao fa Jesosy dia iraka na devoly hanapotika fotsiny ny fivavahana amin'ny alalan'ny Andriamanitra Abrahama. Tena fotsiny zao ny olona tsy araka amin'io Andriamanitra io planina na devoly zany satria io Jesosy io dia tena kinga be amin'ny fanodinana sain'ny olona amin'ny fivavahana amin'ny Andriamanitra tsy izy. Tena spesialiteny io mamitaka izy amin'ny fahagagana zay ompilatanany spesialiteny io. Dia io hitanareo famitahana be ataony io
mody anaovany fahagagana kely ao dia mody sotominy ny anarana fotsiny eny no vai dia tandena anaraka anazy dolo ny olona fa jereo amin'izay zay nitenen'le ten'Andriamanitra marina tsy isy nataony na ny ray ara fa ny contran'io mihitsy ny aza ny nataony tanareo tsara le teo ao raha veketsika amin'izay le teny hoe maninona izy misy teo inona ke tompony natonga ny mpanaradian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo ny boky Makabeo ndray ao anatin'ny baiboly katolika ka manaradian'i Jesosy koa nefa andreo ne satria Jesosy ihany Jesoa fa ny protestanta nanaisitra an'le boky Makabeo satria izy tsy mety amin'ny zareo zany le izy fa boky takany boky rehetra io ao ny tantaran'ny Antiochus 4 Epiphanes izay midika fa ny 25 décembre dia andro naterahany Antiochus 4 Epiphanes zay ankalazain'io rangaha io foana isaky ny 25 du mois tamin'izany fotoan'izany zany mifanindry tsara amin'ny décembre le izy dia misy ny aladiny Epifanie rehefa avy eo rehefa tapitra ny taom-baovao dia misy ny aladiny Epifanie ianaran'le rangaha Antiochus 4 Epiphanes nanareo amin'izany zatra mahavariana le izy hitondrentsika amin'ny fantena fahatelo miarabanao rehefa mino fotsiny fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia ampy izay satria na iza anarana iantsonina azy dia mety foana fa ny finoana hoe zanak'Andriamanitra dia izay ny zava-dehibe apetraka aminao ilay fahantena hoe atao hoe devoly ary ny anarany atao hoe satana ny anarany dia hitantsika ny toyny eo mety aminao zay atao hoe ragidro ary ny anarany fa ragidro ny atao hoe zanak'Andriamanitra mety aminao zay atao hoe saka ny anarany hoe ty saky ty na atao hoe zanak'Andriamanitra mety aminao zay omenanao valiteny zany na atao hoe teny demony daholo zany ajanona am'izay fa tsy mety trony tsy azo atao mihitsy zany hoe rehefa mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra ka tsiroa ny zanak'Andriamanitra zay no dia efa diso ianao tsy izy Jesosy zanak'Andriamanitra zany misy loka iny ny zanak'Andriamanitra dia Yahosoa satria Jesosy niaraka tamina Jesoa tsy isy afaka amin'ny fahotana na ray aza ka rehefa tsy afaka amin'ny fahotana dia tsy izy efa miteny Elia hoe tsy izy io fa rehefa zirozironareo ao zany hoe tsy miditra lalina fotsy hoe tatazony vokany rehefa avy eo fa misy vokany amin'izay io tsy misy zahatra mandeha ho azy tsony eto amin'ity planeta terre nareo ity efa teneniko anie zay fa matoa zao fampianarana zao mandeha amin'izay ary tsy manaiky tsony misy antony io tonga ny tompon'le teny ary tsy manaiky tsony ny tompon'ny teny zay ny dikan'izao sary zao iza le tompon'le teny le Andriamanitra Abrahama ny tompon'le teny Iayavano anarany ary ny zanany dia Yahosoa tsy ekeny intsony ny fanazimbazimbaina ny anarany sy ny voninahiny raha izy ny tokony hankofana sy andoliana ka Jesosy no dia andolianao fa tsy Yahosoa sy dada Iavana dia miomany ianao fa hamely anao amin'izay ny fahamarina sy ny fahamasina sy ny voninahiny meko anao tsara ny vany hamely anao ny fahamasina sy ny voninahiny satria efa nampitandremana ianao fa ny avinavina ary tsy ny raharaha ianao nampitondra fivavahana na 4 miliara isanareo tsy mikonty eo anatrehan'io Andriamanitra Abrahama io ny mahamiliara anareo fa rehefa teritra tamin'ny zanak'Israely izy dia naripany dia nataony sesy tantany amin'ny tany rehetrarehetra avy ihany izy miteny hoe ao avery ihany nareo saingy ratsy ny fiafarana verina tao amin'ny tany ihany Israely mbola tomonony amin'ny teniny dikazay aza sangina eo anaran'io tsy anareo kory ny andeha madibadiky anaran'io Andriamanitra io mba mialana zany toetsin'izany fa tsy mety zany zay hoe raha efa mino ianao fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ka tsisy an'izany efa miteny Elia aza mino an'izany fa tsy io ny zanak'Andriamanitra tsy izy Jesosy zanak'Andriamanitra zany fa mpampanota-nao io mpanipy olona any amin'ny elo zany Jesosy zany raha tsy ianareo iraka ny devoly izy anipy anareo any amin'ny elo hamitaka anareo ny raha ny ianao n'le tenin'Andriamanitra ny zavaiko teo nareo dia mahafantatra tsara fa tena tsy izy kosa io izy moa milaza fa tsy mpanota ny tena marina mandrakandro dia mbola misy toyny ny tianao ve zany samy manova ilay anaran'i Jesosy hoe Yahosoa daholo fotsiny dia vita non ny tiako voalohany dia zao miala amin'ny Jesosy fa mpiara-miasa amin'ny devoly tsy atao hoe hovaina Jesosy hovaina Yahosoa fotsiny ilay anarana non fitaka na demonia ny teninao zany fa ny ataonareo dia zao rehefa resy lahatra nareo fantaro fa nanipy anareo any amin'ny elo iny Jesosy Jesoa iny Jesus Jesus iny mpanipy anareo any amin'ny elo iny miala amin'iny ny voalohany indrindra ary rehefa miala amin'iny tapa-kevitra ala amin'iny manatona ny Yahosoa amin'izay nareo
ary rehefa manatony Jehosoa misy dingana rana fa tsy alefalefa fahatany koa io, mila manatona ny Elia nareo ary manao batisa vao mety io. Zay ny lalàna mantsy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra, rehefa avy nampianarina nareo dia atao batisa, ka Elia no nampianatra anareo, Elia mazava ho azy izy manao batisa anareo. Lalàna nge zany e, no ke vakitsika zay lalàna zay. Matteo 28 tsy maintsy arahanao ny lalàna fa tsy haiko ny ovaovaina fahatany fotsiny hoe nitianao ve zany dia manovan'io manaraka lalàna mba ho tonga lasa tsy manota intsony, satria tsy afaka mandray ny fanahy masina le mahatonga anao tsy hanota intsony ianao raha tsy manaraka ny lalàna an'io Andriamanitra io. Miaraka amin'ny Jehosoa sy dadambala iayavahanao, manatona ty amin'ny fanjakana masina misy an'i Elia ianao, dia rehefa resy lahatra ianao manao an'izany dingana zany dia tsy maintsy mandeha amin'ilay batisa amin'izay ianao, zay vao avitra. Rehefa tsy mandeha amin'izay tsisy ninina azonao raisina intsony. Matteo 28:19 koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia io zao nandeha dia manao mpianatra anareo, rehefa mampianatra anareo dia herinareo le izy dia manapa-kevitra amin'izay nareo dia hoe ahoana, dia manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, ary ampianaro izy hitandrina zetra nandidiko anareo. Zay ny voalazan'ny lalàna 19 sy 20. Ka rehefa resy lahatra zany ianao rehefa hoe mitady ny famonjena dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay. Rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ka tsy hanota intsony dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay ianao, fa lalàna zany tsy azo anampiana, tsy azo anisorana. Mazava angamin'izay ho any teninao lay lay numéro 3 teo. Numéro 4, ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao ary manova fa Kristy no misohatra ao dia ovainao hoe ovainao. Dia aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Iza tena mitsara ary tena mpitsara mihitsy ny ara ty hitanareo ty, mpitsara anareo olombelona ary mpitsara ny fanahinareo. Lehibe ny mpitsara ao amin'ny lanitra ny lanitra. Mety aminao zany tsara, tsy mety aminao zay ny marina. Ny aza mba azonay ianao ny fitsarana. Ianao efa miteny jino iza ny azonao Enoka. Ny fanahinao zao raha mahita an'izany Elia zany maniry be mihitsy mba ho eto any aminao zay Elia. Sainginy amin'ny avinavina anao zao avetsika ny teny. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao manova Kristy. Tsy tiako miteny an'ilay Kristy, tsy hoe koa ratsy ilay teny, fa efa naharatsianareo ilay izy. Ny dikan'ilay Kristy lasa niraikitra tamin'ny anarana hoe Jesosy, nefa ratsy lasa Jesosy Kristy. Dia simba daholo ilay anarana no nanaovanareo anazy. Dia aleon'ny Elia ny safidy an'ilay tena teny gasy hoe Yahosoa ilay voahositra. Tsy azonareo lotoina moa koa iny, satria tena ny Yahosoa sy ny malagasy iny. Ity ny teny tena famonjena ao amin'ny malagasy, Yahosoa ilay voahositra. Yahosoa non propre tsy azo ovana, fa ilay voahositra kosa ny natokany Elia ho anazy. Yahosoa ilay voahositra, izy ilay voahositra Andriamanitra ho tonga amin'izao tontolo izao hamonjy azy. Ka tsy tiako miantso an'ilay Kristy satria efa naharatsianareo loatra taniaraka tamin'ilay Jesosy izy ka tsy mety aminay. Fa aleonay miantso an'ilay malagasy pura mihitsy ny hoe Yahosoa ilay voahositra, na hoe Yahosoa le élu raha ny amin'ny français, na hoe Yahosoa le chosen raha ho any anglais. Fa le Kristy mantsy efa lasa grika moa le Jesosy grika, Jesosy Kristy anarana grika be daholo zany dia tsy tenay miaraka amin'izy intsony. Elia no nifidy hoe ity antsoina, fa aza miaraka amin'iny anarana io efa noton'ny olona loatra iny, simba loatra le anarana any dia ataovy amin'izay hoe Yahosoa le voahositra. Ka ilay Kristy koa tsy anarana nom propre fa diso ianao, fa ny anarana nom propre dia Yahosoa, ary ny dikan'ny Kristy dia zay nyteneko teo zay hoe amin'ny teny gasy izy hoe voahositra, amin'ny teny anglizy chosen, ary amin'ny teny frantsay izy hoe élu. Ka hoe lay Yahosoa zay voahositra moa koa ny tena dikan'io, dia zay nahatonga ny olona nanao hoe Yahosoa élu raha amin'ny français, Yahosoa chosen raha amin'ny anglais, araka zay tiany olona miatrana azy zany, fa adjectif le Krista fa tsy anarana nom propre. Ka janao mieritreritra fa tsy anarana nom propre koa zany Krista zany. Io zany tsy nanova mihitsy ny Elia, fa nametraka ny tena izy hoe Yahosoa ilay voahositra. Zay ny tena anarana zay. Ary io nge teny hébreu fa tsy teny grika zany, mbola diso koa ianao. Zany Krista zany ange teny grika zany fa tsy teny hébreu.
fa raha ohatra ka teny ianao ny teny hebreu dia masia eny hoe yahoshua masia fa saingitsika malagasy dia zay atao amin'ny teny gasy izy hoe lay vohositra zay eka mba hidina kely le trano fa tena rivotra be fofa dia lasa mampididrivotra be le izy ingatsika be zany fantahina fahadimy mazava tsara amin'izay ady hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ay Korintiana voalohany toko fahenina andiny voalohany lovaka itsika zay ten'Andriamanitra zay mbola diso mihitsy ny ianao ka za koa ny asako mpitsara tsy mpitsara ho anosy akory mpitsaranao rehefa maty ianao dia mpitsaranao zay hitanao zao mpitsara ny fanahinao zao hitanao zao teny lehibe ny mpitsara ny fanahinao zay hitanareo zao raha mba nafantatra an'izao nareo dia tena lalàna tokony nataonareo fa saingy sady tsy nampahafantarinareo moa sady tsy ianareo koa le izy fa ny aza mamaty fotsiny fanena aminay ianao Korintiana voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa Korintiana voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa misy aminareo vara manana ady amin'ny namany sa andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina sa tsy hifantatrareo ve fa ny olona masina dia hitsara n'izao tontolo zao mazava be iteny ny olona masina zany hoe ny olona tsy mpanota intsony dia mana fahefany hitsara n'izao tontolo zao ka diso le teninao aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo mpanota ny tsy mahazo mitsara zay nydikany teny Yehoshua iny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ny mpanota dia ho tsaraina mihitsiny izy ka aza mitsaratsara ianao tsy nomenao aza ratsy fa Yehoshua tena afaka mitsara satria Yehoshua tsy mpanao ratsy Elia tsy mpanao ratsy mahazo mitsara mihitsy ny Elia alazaiko anao fa lehibe ny mpitsara izy aza mamato hay raha ny teny reny matany am-pasana tany hoe tena marina ny teny io rangahy io tonga saina ianao izy tsy afaka amin'ny teny sa tsy fantatrareo fa ny olo-masina dia hitsara n'izao tontolo zao ka raha hitsara n'izao tontolo zao azy nareo moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo andininy fahatelo tsy fantatrareo ve fa hitsara anjely azy sika mainka fa izay zavatra momba zao fiain'izao ny andininy fahatelo ny anjely aza mbola tsaraina ary fantary fa lehibe ny anjely ty hitanao ty mbola lehibe lavitra zany Elia zany ny anjely aza manaraka amin'ny baiko ny Elia ataoko tsy tianao mihitsy le teniko zany hoe i tsy te ianao zany tsony aza mihaino fa nga koa za miraharaha tsisy namatam-bazina anao mihitsy zay te ho any amin'ny lanitry mihaino ny Elia rehefa tsy haina anao tsisy problème mihitsy ny aza mamaty fotsiny zay atao hoe fa raha mba fantatrao zay nanjohan'ny maty rehetrarehetra tany zany no mahatonga ny mele hoe matony le olona dia nahita ny raha Jesosy ny hoe mitandrema didifolo aloha vo ny ampafolo kare rediredina tena rediredina mpanota marina le izy zany na te rediredina dala teo tena mora fitahana be mihitsy ny tena marina reo olombelona eo zany tena Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe ny olona masina dia tsara n'izao tontolo zao hatrany amin'ny enjely azy ary afaka mitsara ny zandratrana faran'izay madinika fa ny mpanotany tsy mahazo mitsara satria aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina olona mpanota ngeny resany eo sa tamreny ka tsy hainao mpanota izy rehetrarehetra zay numéro 5 indray ny vaketsika zany zay le numéro 4 zay rehefa tsy afa-po amin'ny valiteny mahazo mandefa mesazy fa tsika nety foana na hatramin'ny firy na hatramin'ny firy zany afaka matority raha ohatra ka ty autorité fa tsy mihitsy zany ozy hoany mba mateny ho any sasany zany izy ny anay dia izao ihany Jaona 3:16 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zananay tokony mba tsy hivezy rehetra mino azy fiainana mandrakizay ary tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray ratsy amin'ny alalan'i Jesosy raha tsy any amin'ny alalan'le mpampanota zany dia tsy makany amin'ny lantilanty ianao dia meko anao mihitsy ny valiteny fa raha Jesosy mihitsy mitsipy ny amely voalohany
ary tonga ny andro hitsarana anazy Eliaty tonga ty efa fitsarana azy sady izy zao mandeha zao fantany anie izy hoe fantany Jesosy izy zao zatra mandeha izy hoe efa fantany fa efa mandeha ny fandravana sy ny fanapitenany zareo mandeha fa tsy hoe ho avy efa mandeha matoa Eliaty tena mahitsitsy be am'izay miteny hoe mivoa tao zay teo voavonjy tena miala teo fa miteny ihany izy eny hoe aza miala rehefa teo fay de mipetraho ihany teny izy sady tena makasika an'Andriamanitra mihitsy izy zao zatra zao nareo moa zany makasika anazy fa mba miteny hoe tsy mety aneo fa mba mipetraha tsara ihany tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra rehetra tsy mialan'i Jesosy le olona mampanota zany no mitondra makany amin'Andriamanitra ray nefa hoe aoko tanteraka ianareo le Jesosy nefa tsy mahatanteraka olona mazava ho izy mihitsy tsy tanteraka ane dikan'izany ary ny mpanota ny avy any amin'ny devoly izy mampanota olona matoa izy mampanota olona izy mihitsy nge zany mpanota ny dikan'izany izy mihitsy tsy afaka ary avy any amin'ny devoly zay mpanota rehetra sy mampanota olona satria matoa ataony manota ny olona izy mihitsy tsy afaka amin'ny fahotana ny dikan'izany ary ny devoly ny mpanota ny dikan'izay de ary raha miasa amin'ny devoly anie hoe Jesosy no avy any amin'ny devoly io namany zareo mihitsy ny arany raha namonanao ahoana moa lazainao fa izy no tsy misy afaka makany amin'ray fa tsy mialan'i Jesosy teniteny foana ny ianao tovy amin'ny manompa an'io Andriamanitra Abrahama io ianao amin'izany sary zany milaza zany ianao fa lay mampanota olona no mitondra olona makany amin'Andriamanitra ny dikan'izany ve zany ange ny dikany teninao io lay mpampanota olona no ampidirana amin'ny lanitry ny lanitra io no mampiditra olona any amin'ny lanitry ny lanitra ianao ie tsy miady amin'amo zao tenina zao fa miady amin'io Andriamanitra io ianao zao teny zao ohatrany hoe manambany fahalehibiazan'io Andriamanitra ray io ianao zany manery anazy tsy maintsy hiaraka amin'ny tony mampanota olona toy nefa izy milaza hoe za tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota dia sady tsy mahita anazy ny tsy mahalala anazy io Jesosy io sady tsy mahita an'Andriamanitra io ny tsy mahalala anazy sady tsy hitany sady tsy fantany ahoana moa izy nitondranao any amin'io Andriamanitra io dikan'izay io mio Andriamanitra ray Andriamanitra Abrahama io izy mihitsy ny mpanota sady lehibe ny mpanota ahoana ny afahany makany amin'Andriamanitra ray aminao ka izy no lasa mitondra olona makany amin'io Andriamanitra ray io ary nge tena teniteny foana ataonao zany aza nitaonao zany tena fakasiahana zany avakeo Jaona 5:48 teo aoko tanteraka ianareo tahaka ny fatanterahana ianareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra ko Jesosy mihitsy sy Jesosy ary ty ny mpampanota olona izy tsy tanteraka izy tsy mahatanteraka izy mpanota zay miaraka aminy mpanota ahoana izy lazainao fa izy no mitondra makany amin'ny ray zava-toa zany zany miantsy ady amin'io Andriamanitra Abrahama ianao amin'izany hevitra ataonao zany fa tsy maninona ty aminaty izy zanga maninona amin'izany ka ozy anao ny anay dia zao Jaona 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba zay rehetra mino azy mba tsy hisy ho very fanana fiainana mandrakizay raha nomeny izy dia lasa tsy mpanota ianao ny tena marina fa tsy atao mpilivava ohatran'izay izy koa tsy mepilivavany toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay condition tsy mpanota intsony ianao apetrao zay condition zay tsy mpanota intsony ianao zay ianao vao tsy very fa raha mbola mpanota ianao tsy maintsy very ianao ary makany amin'ny hela tadio zay teniko izay ohatrany hoe Times Square zany fond d'écran fara zany tsara kosa ozy anao anganao tany amin'ny Times Square ahitany zay katsika be any numéro 6 indray tsika zao miarahaba tompoko tena mahaliana le fampianaranao atao hoe mahery be le fiteninao kanefa rehefa tena dinina sy arana dia marina le voalazanao ary tsara ny fahafahana amin'ny fahotana ary mba tena tiako siriko saingy ohatrany tsy mampino anahy dia hoe ahoana ny haposible hoe mbola olombelona eto an-tany kanefa dia avita tsy hanotana dia kely azy dia automatika ve le fahafahana amin'ny fahotana sa mbola izahana sotra toko sady automatika no misy fitiavana reo roa no miaraka ozy ianao hoe mahafinaritra be le teny fa sady oatra manirana ihany nefa mahery be ny teninao
tsy za mihitsy manao teny mahery fa ny teny mihitsy ny efa mahery, ka le teny mahery mihitsy ny lasa mampahery automatika ny hely any teny aminareo. zay aloha ny valiny voalohany. Ny faharoa hoe afaka automatika ve rehefa manatona ny Ehosoa anao resy lahatra tamin'izao fampianarana izao ary miroso makany amin'ny batisa dia misoratra anarana aloha ny amin'izao miteny izao dia mandeha automatika ny fanafananao amin'ny fahotana, fa kosa tiavo ilay mpamonjy ianao. Ny condition idiranao lantilanitra masy dia mitiana azy, ary rehefa mitiana azy ianao dia milatsaka aminao azy ny fanahy masina ilay tari-dalana anao amin'ny marina. Fa io fanahy masina io ny tena hiara-dalana aminao hatramin'ny farany fa tsy ely ahy. Ary io fanahy masina ny Ehosoa io izay ny rahan'ny Ehosoa tahaka, io no miaraka amin'ny olona izay mino ny Ehosoa. Ary rehefa tafaraka amin'ny olona izy ka natao batisa ilay olona dia mampianatra amin'izay izy, mananatra amin'izay izy, mandeha any aminao izy, ary tena miara-miaina aminao izy, zay ilay hoe izy no miteny ao anatinareo sady miresaka aminareo, mananatra anareo ary mitoetra ao anatinareo mihitsy izy. Zay ilay fanahy masina. Iny ilay manara-dianareo dia io fanahy masina io noho ny amin'ny finoanoan'ny Ehosoa amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Io fanahy masina io no mahatonga anao tsy manao teny intsony. Ary zany ny misy ato amin'ity fanjakana masina ity. Toy izany hoe mandeha automatika ve? Automatika ny fidiran'ny fanahy masina aminao zay tarika anao. Fa ianao amin'izay no safidy eo. Mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia tsy manao teny intsony ianao. Tsy mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia mivoaka ianao lasa mivadika an'ity Ehosoa. Zay fotsiny valiny meko anao koa. Mahitsy be ny teny tsisy milona intsony zao safidinao amin'izay io zany. Ho tohizanao ny fiarahanao amin'ny Ehosoa fa nahafinaritra anao tonga any amin'ny lantilanitra ianao lasa tsy manao teny intsony. Nohony amin'ny adalanao sy ny tsy fantatry izay manjoanao any, ialanao Ehosoa, ohatra ny fitiavana vola sy ny fitiavana vady, ny fitiavana rena. Dia zay hoe misaraka ianao sy Ehosoa dia mankany amin'ny ela ianao ny farany. Zay fotsiny dia vita. Tsy lavitra mihitsy ny ela resaka. Efa akaiky be zao ny valiteny ary ampitiavana be. Tadio fa ampitiavana ny tenako anao zao fa tsy amikatezera. Non, tena ampitiavana be fa ny herin'ny teny no mampahery ny ely azy amin'ny teny. Ty teny ity tsy azo sangina ty, tsy azo anaovana hoe ao ana fanaontsika ohatran'ny moperitsika na pastera, tsisy an'izany. Tsy mety an'izany ty teny ity. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa lely, manindrona hatrany amin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka. Tsy mety malemilemy io teny Ehosoa io. Dia izay nahatonga ny Ehosoa miteny hoe teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ara-saina. Ilay olona tsy ara-saina no mahazo an'ilay teny hoe aokitsikivavaka riavana rehetra malala ao amin'ny tompo. Reny ilay hoe teny malefaka sady tsara lahatra ny amin'ny tanany reny. Zany avakeo ny Romanina 16:18. Ao amin'ny Romanina 16:18 miteny an'izany. Ka tsy mideko ny hoe hitabataba aminao, tsy izay izy fa ny herin'ny teny no mandefa ny teny ary tsy azo atao kilalao ilay teny zany. Zay zany mikasika ny amin'iny. Ka afaka ianao rehefa miaraka amin'ny Ehosoa, ary rehefa tianao be Ehosoa ary vonona be no miara-mandeha aminy, automatika ny fialana zany. Fantina fahafito. Salama tompoko. Azafady tompoko. Mba manontany fa tsy mahafantatra. Afaka manontany mihitsy nizanizaka. Tena lasa saina mihitsy maheno an'izao lazainao izao. Ny nampianarina anay mantsy tompoko dia hoe efa nandatsaka ny rano ilay zanak'Andriamanitra dia voavonjy izao tontolo izao. Ary rehefa maty hono dia mankany amin'ny afo fandiovana. Dia aveo mankany an-danitra. Marina ve izany tompoko? Ary misy an'izany afo fandiovana zany ve? Saotra tompoko. Tany dia meko anao ny valiny zany rediredina dala daholo zany teny izy. Olona dala mihitsy no miteny an'izany. Mety ampiasaina devoly. Fantana fitaka daholo zany. Tsy mieksista ao anatin'ny soratra masina nambaran'ny Ehosoa zany resaka zany. Ny nambaran'ny Ehosoa dia izao, aza manao teny intsony. Midika zany fa hoe tsisy miteny hoe mandalova ary amin'ny afo fandiovana. Tsisy an'izany. Ary ny tenin'ny eninareo teo dia hoe aza manao teny intsony fa andrao anjoanao ny ratsy nohony teo. Ary mbola nomenanao ny teny hoe raha minimanao ty sika dia fiandrasana matahotra sy fatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo. Afo mirehitra avy any amin'ny dada iavangy any emelanao. Ho any amin'ny afo be ianao dikan'izany. Ka mieritreretra daholo tsika ny teny izy. Andao averiko amin'izay ilay teny fa tsy maintsy nandingana kely moa satria izao. Tsy maintsy variana daholo ny tsy ry avy.
tena tsy mahafantatra izy ary lasa saina mihitsy mahainao zao kasenao zao zay mantsy tonga dia nampianarina zao rehefa nandatsaka ny rano le zanak'Andriamanitra dia voavonjy zao tontolo zao, voavonjy zao tontolo zao zay mino azy ary ilay inona dia Yahosoa fa tsy Jesoa. Tena manindry mafy mihitsy ny Elia, ny inona dia Yahosoa fa tsy Jesoa na i Jesosy, satria Jesosy na i Jesoa tsy nanafaka olona tamin'ny fahotana fa mpisoloko ahy, mpanimba olona, mpamono olona nakany amin'ny hela, amiliara zay matin'iny zay, tsy ekeny lanitra intsony zany. Zay no mahatonga ny iraka tonga tsy azo ekena intsony ny famonoana olona, fa zay teo vonono zareo any asitraponao kosa moa zay, fa zay maniry ny teo vonjena manatona ny Yahosoa amin'ny alalan'ny Elia. Zao hitanareo zao dia voavonjy zao tontolo zao, ary rehefa matony dia makany amin'ny afandiovana, fa nomeko toe tsy mexiste zany, fa ny mpanao ratsy rehetrarehetra dia tany dia makany amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara. Apocalypse 21:8, Apocalypse 21:8, fa ny isa sy ny tsy mino tonga avaka itsika le zay teny zay, ity ny lalana andehanan'ny mpanota ity. Apocalypse, fa tsy misy an'izany afandiovana zany zata tena osana hoe tena mafy loatra nge zany tena zao, rediredina adala, tena adala kosa le olona ny tenin'Andriamanitra ve miteny hoe aza manao teny intsony, ahoana ianao mbola metraka afandiovana ary? Foron'ny sainao zany fa tsy mexiste zany. Ny sasany mantsy mahita le teny hoe ampandalovina amin'ny afo ny asanao, resaka asa no ampandalovina any fa tsy ny olona akoriny, zany hoe zahana toetra zany ny asanao na mahatra na tsy mahatra, zay asa nataon'ny olona akaiky amin'ny Yahosoa, sedraina zay nataonao hoe tena vonina ny ady ve ianao sa tsy vonina ny ady, fa tsy hoe mandalo afandiovana ianao. Tena tsy izy mihitsy zany, me any aloha fa satria dia tena misy olona mirediredy fatany amin'ny tsy izy mihitsy. Apocalypse 21:8, fa ny isa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona, ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy, ny mpanao mpisampy ary ny mpandainga rehetra dia anany anjarany any amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misy hoe afandiovana. Ary nitsindriny mihitsy ny fahafatesana faharoa mihitsy ny ary io. Mbola io zany miandry ny fanahinao io, ny maty voalohany dia le vatanao, iny andefasany olona ferapara ianao, dia nasana faty le vatanao iny, fa ny fahafatesana faharoa kosany ilay fanahinao no mitsipy makany amin'ny farimy rehetra hafa. Zay ny voalaza eo fa tsy misy idirany hoe afandiovana zany, tsy misy an'izany eo. Ary lazain'ny soatra masina koa nefa dia ity Korintianina 2:9, andin'ny fahasivy, fa ny olona tsy masina, olona tsy marina tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra ny lanitra, ka mety rehetra daholo tsika rehetrarehetra aza mety fitana ntsony. Korintianina 2:9, andin'ny fahasivy, moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpanompisampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny mpierina, ny mpimamo sy ny mpanao ratsy, mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany. Mazava io tenin'Andriamanitra io, fa tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny mpanao ratsy. Ninonina mpanao ratsy ny mpanota ny dikan'izay, tsy mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra zany ianao. Io zany tsy mexiste mihitsy ny afandiovana, tsy mexiste. Zay zany ny valiteny menantsika rehetrarehetra, fitaka be vavy zany. Larana fahavalo, misy miverin-dalana ve eo aminareo sa tsisy, na dia raha misy dia inona ny antony? Misy miverin-dalana tamin'ny andron'ny Yahosoa? Nga moa tsy niverin-dalana daholo ny jiosy tafaraka tamin'ny Yahosoa? 3 arivo nge niaraka taminy, 20 sisa ny tavely, niverin-dalana sa tsy niverina zany? Niverina, ary tena amin'ny milia mihitsy no niverin-dalana. Tamin'ny andron'ny apôstôly nisy niverin-dalana ve? Nisy niverin-dalana. Anisan'izany Hyméneo, Alexandro ary Fileto, verin-dalana ireo, nanohitra ny tenin'ny Yahosoa, nanohitra ny Yahosoa daholo. Misy miverin-dalana ve eo aminareo amin'ny Yahosoa ao? Miara-dia amin'ny Elia, misy miverin-dalana. Rehefa nanohitra ny Yahosoa tsy tiany le hoe afaka mifahotana, fa te hilomano amin'izao tontolo izao indray izy, hiverina amin'ny adalany,
de tandriamanitra hoe ny kisoa vavy efa misasa no veriny misy potaka indray ary ny alika no miverina taminy alohany noariny Osoa amin'ny alika sy ny kisoa reny izy nanao an'izay ary marina lisiko ianao kosa efa afaka tamin'ny fahotana iverina iosina fahotana tovy amin'ny alika ianao tovy amin'ny kisoa ianao tsy zany nanohatra anareo amin'izany fa ny soatra masina no teny izany andala avakeo ny baibolinareo ao ane zany satria zatra efa nalohanao kosa ve ny mbola hoaninao inona zany mahasamihafa n'izany amin'ny alika tokoa kisoa efa avy ny sasana miverina misy potaka indray inona tokoa mahasamihafa anao amin'ny kisoa feny aza miditra amin'izany fa misy zany ka safidin'le olona ny te handeha amin'izay dia nazy zay fa rehefa tsy safidinao ny andeha amin'izany fa hitanao misy ny hatsarany Osoa amanariva nge ny olona mipetraka ato mipetraka tsara atao amin'ny Osoa fa rehefa tsy tian'ny olona makany amin'ny Osoa no miadalany teraka iverina ho any amin'ny devoly izy sitrapo zany tianao contrat amin'ny devolynay sitrapo zany dia lasa ny devoly izy mazava ngaman'izay larina fahasivondray miarahaba na diso na marina le anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy fa aleo hiandry ny fiverenany fa maso rehetra hita azy dia rehefa miseho izy dia milaza ny anarany tany dia mebe mihitsy ny amaheno an'izany resaka zany izy milaza aminao fa rehefa tonga izy amin'izany fotoana izany dia isy fotoana hibebahana misy fitenenana angao rehefa ho tonga izy ka hiverina dia hibe afaka mibebaka ntsony ianao fandringanana no entin' izany zanak'Andriamanitra zany rehefa tonga izy zay aloha dia meko anao zay tsy misy fafana mibebaka fa matotonga zany Elia zany dia tonga elolalana zany Osoa zany fa zany ny atao Elia ary zay ny asan'ny Elia zay mamerina ny fon'ny olona amin'ny dada Iava melohany atongavan'ilay fanapotehana farany tsy izy ilay napotika farany fa Osoa ka raha ho avy Osoa zay ambesanareo io zay tsy fantatrareo ny anarany dia ho avy anapotika anareo izy fa tsisy fibebahana ho ataonareo zany ntsony io ko aloha rehefa tonga izy dia ho hitany anarany sady tsy hiteny aminao kenao no izy mbo hitenenany zao raha miteny aminao Elia tsy miraharaha ianao tsika amin'izay le teny na diso na marina le larana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe zao ny izy mbola diso zanjy dia mbola teny demony indray zanjy hoe na diso na marina le larana dia tsisy olona afaka hiteny teny izy fa avy nianatra le fampianarantsika teo zao ny teny zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony ary zay miara-dia aminy dia tsisy manota intsony ary tsy misy olombelona hiteny to amin'ity planeta tera teo hoe ratsy le tsy manota intsony ny devoly ireriny tsy tian'izany ary ty teny ity dia teny demony no teny izy olona ampiasainy devoly no miteny sy demony zany devoly sy ny demony ray any no miteny izany hoe na diso na marina le anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe zao no izy na izao no izy tsy efa niteny ve Osoa hoe zao ny ahafantaranareo ny voa ny azo tsara dia mamovo tsara ary ny azo ratsy mamovo ratsy fa tsy niteny izany anga Osoa aminareo ilay zanak'Andriamanitra tena marina any amin'ny voany no ahafantarana fa tena izy io na tsy izy io ary ina zany voany zany tsy mahay manota intsony zay foana ny teny io zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony ka rehefa tonga amin'izany toerana aza manota intsony zany ianao tsy misy devoly mahay mipetraka amin'izany toerana zany fa ny mipetraka amin'izany toerana zany dia io Andriamanitra tompony teny io hoe aza manota intsony ka rehefa ny olona ny tonga amin'izany toerana hoe aza manota intsony zany Osoa zany resahana zany ary Osoa azy maniraka ny Elia azy fa mbola teny demony daholo tony resaka tony hoe rehefa tonga izy dia hitantsika ny ataony iza milaza aminao fa raha tonga izy afaka mibebaka ntsony ianao fandringana sy fanapotena no ataony amin'izany fotoana izany ary fampazana ny olona ny afarimy rehetra hafa fa tsy mbola hifampiresaka aminao sy anao tsy misy nina ataony aminao zany mbola fahadiso-kevitra daholo zany rehetrrehetra zany noho izany ny teniny Elia dia mahitsy tsara ny azo ny voany no afantarana ny azo many tsy afaka antsika mihitsy ilay Matio toko fahafiry jevatsika kely Matio toko fahafiry
Matio, ao amin'ny boky Matio no jerevantsika aloha mikasika any amin'izay a. Matio toko fafito a manoko amin'ny andininy fa 5:20 a ka hatrany amin'ny andininy fa 20. Matthieu 5 a 7, Matthieu 7 a 15 dia ny toko a 15 ka hatramin'ny 18. Matthieu 7 a 15 ka hatramin'ny 18. Mitandrema ianareo fandao vao fitaky ny mpamina ny sandoka zay mankao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Ny voany no afantaranareo azy eo amin'ny voany. Ny ato amin'ny fiarahana amin'ilay zanak'Andriamanitra marina zao dia ny voany hoe tsy mahay manota intsony, noho ny amin'ilay teny hoe aza manota intsony. Ary io fahotana io no mampisaraka ny olona tamin'io Andriamanitra Abrahama io. Raha hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ianao zany dia zao ny teny hoe aza manota intsony, satria Andriamanitra tsy miheno mpanota. Isaia 5:20-2. Isaia 59:1-2. Indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladilovana famary. Fa ny elikareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra Abrahama io tsy mihaino mpanota novinanoviana. Zay zany ny valin'izay. Ka ny afantarana zany fa tena io Andriamanitra marina io no tafaraka aminao a, ny voany izy ny jerevo. Ny voany no afantaranareo anazy. Ka ina le voany? Aza manota intsony. Ary ina ny asan'ilay fanahy masina? Tsy mampanota olona intsony. Ary zay ny fahamarinana zay. Ary tsy misy ankoatran'izay. Manoto voaloboka mitsilo va ny olona na avy amin'ny songosongo. Dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Tsy mety hifangaro io azo. Ka rehefa ny rezultat hitanao tsy manota intsony, zay le tenin'ilay Andriamanitra avo indrindra zay. Ilay zanany tsy iza fa Yahosoa. Zay le fahamarinana. Hitanao izy zao, ny azo nafantaranao ny voany. Ka ianao mbola hiandry an'izany hoe aleo rehefa tonga izy hitantsika dia voly no miteny an'izay. Ny antony raha tonga io Yahosoa amin'izany fotoana izany a, io Andriamanitra marina io, andringana izy fa tsy hoe koa mbola misy fivebahana ao ataonao. Ny fivebahana ataonao dia Eliany manao an'izay. Mamerina ny fony ray amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny ray. Zao ataon'ny Elia zao ngely izy. So za miantsoantso anareo zao. Fa rehefa tonga zany Yahosoa zany, na navakeo tsara ny teny fa fandringanana no ataony. Fanampitena ary tsisy resaka intsony, fanavana ny ratsy sy ny tsara no ataony amin'izany fotoana izany. Ary hitondra ny ratsy ho any amin'ny faharimy rehetra avy sy ny solofarany dia fandrehoany. Hitondra ny tsara kosa izy ho any amin'ny lantilanta misy anazy. Zay ny programma an'izay. Fa ianao sy ny tranao raha mbola miandry an'izany resaka izany hoe rehefa tonga izy vao mahita an'izany mbola fahatsoany ihany ary avinavina ny tsy fitiavanareo marina mahatonga anareo manao an'izany. Dao indray tsika toy ny manaraka numéro 9 le teo a. Dia rehefa tonga izy milaza ny anarana, izy ary tsy resaka aminao fa izy ary ho atsipiny any amin'ny elo ary ianao sy any amin'ny faharimy rehetra hafa. Resaka aminao amin'ny ahoana? Zao amin'izao fotoana izao ny fibebahana. Fa tsy rehefa tonga izy voeritretra ny bebaka anao zany nge ka tsy misy tsony. Numéro 10 manaja anao. 12 taona no nanompoako an'i Jesosy. Miaiky za fa manota. Ary manota za mandrakizao. Ary maniry no afaka amin'ny fahotana mba hilamina ny fanahy rehefa any ankoatra. Ka ny tiako ho fantatra dia vao tonga ao am-piangonanareo ve zany aho dia afaka amin'ny fahotana, ka rehefa mody any an-trano dia tsy manota intsony. Efa noteneniko aminao fa miankina amin'ny fitiavanao sy ny fanekenao izao teny marina izao. Fitiavana anao nge izao teny izao e. Rehefa raisinao fitiavanao dia tena afaka mihitsy ianao eo ny eo. Na dia mbola ny an-tranonao azy ianao dia efa manafaka Yahosoa. Rehefa mifonao ny fitiavana ny hoe teo afaka za. Ny fonao mity, ny fonao manakeny Yahosoa, za teo afaka Yahosoa, zay ihany ny andrasany. Dia tonga aminao ny famonjena tahaka ny naovany an'i Zakaiosy. Zakaiosy maniry ny famonjena, niakatra eny ambony hazo izy mba hitany Yahosoa. Dia hoy Yahosoa mantsy azy hoe anio ny tonga aminao ny famonjena Zakaiosy. Ohatr'izany koa ny ianao. Maniry koa anao niaraka amin'ny Yahosoa, teo afaka amin'ny fahotana ianao. Anio dia anio ihany dia misy aminao ny voninany, na dia ny an-tranonao azy ianao.
fa rehefa ianao kosa moa zany ho an'izay manao toetra hafahafa hoe mitsapatsapa fa tsy tena mahafantatra ny hatsarany zany Andriamanitra manala fahotana zany fa mitsapatsapa de tsisy nina ho hitanao eny andrarany ty zahatra efa ianao zavatra hafa ny tianao tongavana tsy mba le fitiavana nomeny anao no mba eritretinao hoe tena mba tinga izy matoa nidina ke ty amonjy anao rehefa hafahafa ianao de tsisy nina ho raisinao fa rehefa tena enao zany tena zany ary minao fa tena marina zany ary teo vonjeny ianao rofon'izany re olona manderivony be dehibe reo de lazaiko aminao fa tena fanafahana miaraka amin'ny Ahosoa anio raha mino anao de miseho ny voninahitr'Andriamanitra zany foana ny teny Ahosoa zany ka rehefa mino anao fa tena mpamonjy Ahosoa anio de anio ihany de afaka ianao tsy miandry makaty ampiangonany Ahosoa akory ny arany fa tsy maintsy makaty kosany ianao satria raha vao tsy mandeha makaty ianao orinan'izay fahatsarana azonao zay fa lasany amin'ny toeran-kafa miongotra aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra tsisy nina raisinao tsony fa ny dikany iny de manatona aty amin'izay ianao satria mitaky batisa amin'izay orinan'izany fanekenao ny famarinana zany tsy maintsy atao batisa amin'izay ianao mba handraisanao le fanahy masina hiaranao amin'ny lalak'ale ianao zay zany ny valiteny ho an'le teo zany larana fa 1:10 izao ihany le teo ny mahalasa saina mantsy le tarihan'ny voalohany zany ty ny mahalasa saina mantsy na manao ratsy na manao ratsy ahy aza ny olona iray de le teny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manao ratsy zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy zay aloha mbola tsy nanao an'izany hoe namono ny fahavalon'le zany tsy nanao an'izany tsisy an'izany mihitsy ny ato so mantsy ianao hoe ohatrany efa ndasikely hoe zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy raha vao manao ratsy any Ahosoa kosa aloha tsy hiditra amin'izany resaka rahazamoa zany kosiny zay hiaro ny voninahitry ny Andriamanitra ny ka raha zany ny ambanimbany sy atao tsinitsinina de tsisy miavana amin'izany kosiny aloha satria izany mihitsy ny toe fanoherana ny Ahosoa zany fa raha zavatra hafa kosiny tsisy olana mihitsy fa raha vao zany Andriamanitra lehibe sy le goavana zany tokony memboninahitra zany kosa ny misy mikitikitika ary zavatra hafa ny atao amin'izany zany leloha tsisy mandevitra amin'izany Eliasy mandevitra amin'izany zany mihitsy ny azako andravany izay manao an'izany zay le hoe zay manome voninahitra de meko voninahitra fa zay manana baraka anahy kosa ataoko afa-baraka ka raha ianao zany tena hiaraka amin'ny Andriamanitra marina io de tena mila sary-piaro aminazy ianao zay ka raha zay ihany ny azo ohatrake hoe tsy fanarana raha manohitra ny Ahosoa ianao tsy mifanaraka mihitsy hatramin'ny farany zay le hoe tsy azo atao mantsy mandika ny olana ny Ahosoa io fa raha ny ankoatran'izay hoe tsisy olana mihitsy fa raha vao hoe zavatra hafany zahatra azo leferina daholo enge zany azo atao nge mananatra tsara ny rahalahinao na ny anabavinao ny anadanao anaro izy raha manao tsy mety izy fa tsy mila mitezitra anazy fa raha ohatrany koa tsy efa manao zavatra mihoatra amin'ny mety amin'izay ka lasa makany amin'ny fanoherana ny Ahosoa zavatra hafa amin'izay zay amin'izay kosa de mahazo tezitra ianao satria efa manohitra ny tenin'ny Ahosoa izy ny dikan'izany zay hafa indray zay zany ny valiteny menanao hoe raha ato amin'ny Ahosoa tsy misy olona tezitezitra amin'izay mandeha an'izany mety matezitra anao le izy fa tsy miala anao zay fotsiny de vita satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tezera fa aza manota zay ny fampianarana nazavaina amin'izay rehefa nandeha nampianatra ny apôstôly satria Ahosoa tezitra araka ny teniko be dehibe ny fotoana nampatezitra ny Ahosoako ny aviavy ary ho aty aviavy tsy manintsy minitra de nozonony fotsiny zao tezitrako tsy namokatra teo anatreny de alany zany de zay na tonga ny hoe ny fatezerana tsy tokony misy amin'ny olona fa raha tezitra ianao aza manota ohatra be desy le manao tsy mety zany azo atao tsara mihitsy zany
fa tsy manoty ianao raha manao an'izany. Raha mananatra olo ianao tsy manoty ianao, tsisy fahotana mihitsy zany. Fa ny tsy mety zany tena marina koa mantsy le olona resahany eo soa tamin'ireny fotoana ireny mbola tsisy olona tafaraka aminazy akory, fa samy olona mpanao ratsy. Mbola vao manomboka mitoro teny eo soa. Ianao mitezitezitra ny rahalana hoe fiainao koa raha mba manao ratsy tahaka anazy, zay tena tiany eo soa tenenina nge. Aza mitsara ny rahalanao na aza miteny rahalanao ianao, aza mitezitra amin'ny rahalanao fa tsy mety nge zany. Satria ianao koa raha mba manao tsy mety tahaka anazy. Fa rehefa tonga aty amin'ny eo soa amin'izay ianao olona tsy manao ratsy intsony ianao ety, ina moa tokony hampatezitra anao. Fa raha tezitra anao noho ny amin'ilay tsy mety nataon'ny olona mahatonga anao tezitra, noho ny amin'ny fanaovan-tsinitsiny Andriamanitra anao. Ka raha vao izay indray dia tsy mety tsy azo atao mihitsy izay. Toka fazonao amin'izay nga mandeha tiako tenenina teo nga fa raha somary nibana kely lavalava antsika teo. Tsy andiny fa larana faharoa ambin'ny folo miarabanao. Ianao milaza misy mpangalatahaka ny anaran'ny Iosoa, fa ny ahafantarana azy dia ilay tena Iosoa tsy manota ary mampanota nakoty. Fa ny ahafantarana azy dia ilay tena Iosoa tsy manota ary mampanota. Fa an'ilay mpangalatra Iosoa kosa dia manota. Ka misy fahatsona kely nga amin'ilay soratra eo. Ka ahoana koa izany raha mba ohatr' izany fa ilay miaraka amin'ny Jesosy sandoka no mpanota, fa miaraka amin'ilay tena Jesosy no tsy manota. Tena mampime kosa lizika. Ohatra amin'ity ampitana reo hoe misy mangalatahaka anaran'ny Iosoa. Na ny anarana izy hoe indray Iosoa dia indray Jesosy efa tsy mety mihitsy izy. Zany Jesosy zany efa tsisy izay tsy mahafantatra an'izany zao tontolo izao. Tany Amerika izay teo. Mbola tsy mafy noho ny Amerikanina nareo ny fanirana an'io famarinana io. Raha eto Madagasikara tsy. Fa ny Amerikanina no tena loza mihitsy ny ataony amin'ny resaka Jesosy io, fa tsy te halala sy te hafantatra ary tena miady aminao izy ny farany. Eto anateny hoe zay moa nandefa sansary-basy mihitsy nampatahoriny amin'izay hoe tezitra be izy tao anatin'le izy dia izany ny ataony zareo zany, fa tsy maintsy toriana tsy maintsy ampianarana anazy ny teny. Dia ry zareo tena manizigizina mihitsy fa Jesosy dia tsy maintsy ny azy Jesosy. Na mpanoty io na tsy mpanoty io izay miaraka aminy dia izy tsy te halala. Jesosy foana ny azy. Na mandefa toko sy andininy aminy io ianao dia sady tsy mihaino izy tsy mijery. Jesosy fotsiny ny azy dia izay hatrany farany. Dia ilay Jaona 3:16 mihitsy mihaino hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny zanaka, zao toy izao nomeny zanany natokana mba tsy hivezetra mino azy. Tena iny kopikole izy rehetra mihitsy. Izany hoe miafina ao anatin'ny teny izy rehetra dia mahazo manota izy zany, fa eo fotsiny ilay zanak'Andriamanitra efa ny solovaika an'ilay fahotana dia mahazo manota izy fa tsy problème intsony. Izany nampianaran'i Jesosy anazy. Ka raha miteny hoe misy Jesosy tsara sy Jesosy ratsy, rehefa Jesosy dia samy vandana daholo. Izay ilay izy. Tiako tenenina mpanota daholo rehefa miaraka amin'ny Jesosy, fa tsy misy hoe ty misy Jesosy tsara, ty misy Jesosy ratsy. Jesosy anankiray, Jesosy teto amin'ity planeta Terra ity, nitovizanareo mianakavy ary ny fampianarana tokana ny menanareo dia io Jaona 3:16 mihitsy. Misy ny Jaona 1:8 nafangaronareo amin'izay reo. Dia io nareo fananota. Izay ny fampianarana Jesosy. Ka tsy misy hoe aty amin'ilay anay kosa ny Jesosy tsara. Aza miteniteny foana. Tsisy Jesosy tsara zany. Samy ratsy daholo reo. Samy nampanota anareo. Fanontaniana numéro 13 indray. Ka ianao koa anie manota ramanambady? Tena tsy manota mihitsy raha manambady satria lalàna efa nomeny dada Iavata arikatra amin'ny famoronanareo olombelona zany. Rehefa niforonanareo dia dada Iava hoe lahy sy vavy namorona anazy, ary avy eo dia nalaina avy eo amin'ny Adama zany ny torateziny araka ny voalazan'ny soratra masina tany aminareo dia hoe nasiana nofo iny ary nanamboarana vehivavy an'ny Adama dia lasa hoe Aiva ny anarany. Dia nataon'ireo olombelona miteny hoe Adama sy Eva.
ny anarany Adama Aiva. Zay reo olombelona reo dia nataon'Andriamanitra hoe ary noho izany dia andao ny rainy sy ny reny izy ka ikambana amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roa, nofo ray ihany izy roa, tsodrano be zany. Ikambana amin'ny vadiny izy, zany hoe hivady amin'ny vadiny izy ary lasa nofo ray izy roa, noho ny izy hivady dia lafa nofo ray izy roa. Autorisation céleste izany, zany hoe autorisation avy any amin'ny lanitra ny lanitra ka tsy manota mihitsy ianao na manao an'izany aza. Fa fahatsoana be vava zany fisainanao zany. Ny dikan'ilay ten'Andriamanitra arika hatramin'ilay hoe rehefa mitokana hivavaka nareo roa dia aza mitambatra fandriana fa aleo misaraka mba tsy ho azo ny fakapananareo. Inona ny antony? Lasa hivady eo nareo dia ho adinonareo mihitsy ny fe olona mitokantena ao amin'Andriamanitra ny nareo. Ka ny dika mitokantena dia hoe aza ilengelenina zavatra hafa intsony nareo fa ianao sy ahosoarery hatramin'ny farany. Kisakany ny vadinao fa tsy fahotana velively akory ny manambady. Autorisation avy any amin'ny dada iava mihitsy zany. Ary zay mitsipaka amin'izany indray raha lasa olona tsy izy. Voarara ny soratra masina ny mandrara olona tsy hanambady. Ianao tsy mahazo mivady amin'io, tsy azo atao zany. Fa rehefa vadiny io dia azony atao tsara mivady amin'io satria lalàna ny menana azy zany. Ka raha manambady Elia dia tsy fahotana ny Elia mihitsy zany fa autorisation. Ary zay olona mandrara n'izany indray raha lasa mpanota ny dikan'izay. Satria mena autorisation zany fanambadiana zany. Zay. Zany hoe avakeo soratra masonareo fa zay ny hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hiaraka amin'ny vadiny izy dia lasa ikambana amin'ny vadiny izy dia lasa nofo ray izy roa satria ny vady izy roa lasa nofo ray izy. Dada iava mihitsy na nomena izany baiko zany. Golavinao ara ve zany izy? Zay ny valiteny. Io zany tsy isy fahotana mihitsy ny amin'izany hevitra izany na ndray. Numéro 14. Miarahaba tompoko. Tena faly be za maheno ny fampianaranao. Tena resy lahatra mihoatra ny 100 isan-jato na dia mbola tsy hainako aza ilay tsy mpanota satria mbola tsy tonga any aminareo za. Fa vao maly no naheno sy nahita kanefa tena mahatsiaro sambatra be za ary ho avy fa ny saiko anontaniako dia mba manao ahoana ny mikasika ny reny maty reny satria tena mba olona nitady an'Andriamanitra ny reniko talohan'ny nafatesany kanefa tsy nahita izy. Satria izao vao hitako hoe ity torianao ity no marina kanefa izy tsy mba naheno an'izao. Dia tsy hita tokoa moa izay atao fa saorany Yehosoa ianao no nahita fa aza eritreretina n'izay efa lasa anazy ny azy. Tsy hitanao izay omena tsiny amin'izany satria hitanao izay hoe iza no diso amin'izany, tsy hita izay naovana azy. Fa ianao no misaorany Yehosoa tamin'izao fotoana izao no nandrenesanao ny Yehosoa vonjeo ny fanahinao. Satria ny fanahy tsy misy raisy reny, ny vatananao no misy raisy reny fa ny fanahinao tsy misy raisy reny. Zany navonjeo ny fanahinao. Elia tsy tonga hamonjy olona nofo fa tonga hamonjy an'ilay fanahiny. Fanahy zao hatongavanay zao. Ndao hamonjy ny fanahy. Ndao hiaraka amin'ny Yehosoa amin'izay. Dia mirary soanao tonga soa Elia ho tonga soa aty amin'ny fanjakana masina taheno soa ato laingetsiketra rehetra zany. Numéro 15. Miarahaba, tsy mihina kisoa zany ny finoanareo? Ny nonay dia Yehosoa, ary Yehosoa zany nanamboatra ny zavatra rehetrarehetra, na kisoa, na inona na inona. Ho an'ny atao amin'ny Yehosoa ny zavatra rehetrarehetra, afa-tsy ny zavatra tsy tiany ihany. Ny zavatra tsy hoaninay ato dia ny biby lava. Atria devoly reny, ny sahona satria devoly reny. Ny zavatra mifandray amin'ny devoly tsy isy hoaninay. Fa rehefa tsy mifandray amin'ny devoly ny endrikany dia hoaninay. Dia rehefa tianay koa. Afaka hoaninay dolodolo ny zavatra rehetrarehetra fa izay tianay ihany. Rehefa tianao dia hoaninao, rehefa tsy tianao dia azo hoanina. Ny tsy azo hoanina ato dia ny zavatra nokendaina, dia ny rà. Ary ny zavatra naterina any amin'ny sampy, izany ihany no tsy azonay hoanina. Fa ny ankoatran'izay hoaninay daholo rehefa tianay. Ka amidy eny an-tsena. Mazava angamin'izay. Izany hoe azo atao tsara mihinana kisoa. Kisoa no lasa ny soratany ato. Kisoa nga mantenitenenina. Numéro 16. Salama tompoko. Io Andriamanitra io dia be fitiavana sy mpamindra fo.
ka amin'ny andro farany zay rehetra manatona azy dia ho raisiny daholo fa tsy mampijalona mandringana izany izy. Mbola hevitra avy any amin'ny devoly satana ihany zany alefanao zany. Izy nampianatra anao an'izany fa tsy Andriamanitra Abrahama io zany. Ny Andriamanitra Abrahama dia zao mihitsy ny teneniny. Tsy manaiky ny fanoherana ny teniny zany izy. Ko maninona moa naringany ny Israelianina rehefa nandika ny teniny aminao? Mpamindra fotsiny nga zany aminao amin'izany hevitra zany. Iza nandefa ny zanak'Israely lasan-devo raha tsy izy ihany? Mpamindra fotsiny zany aminao amin'izany. Zay ohatsy ny valiny. Iza nandefa ny safodrano tamin'ity tany ity raha tsy io Andriamanitra Abrahama io? Mpamindra fo zany izy aminao amin'izany. Teny demony zany hoe Andriamanitra mamindra fo zany. Mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo izy, condition ka tiana azy olona io. Ary rehefa tiana azy dia manina moa? Manaja azy tsy mankatoy ny teniny, fa tsy ianao zay sady tsy manaja anazy no tsy mankatoy ny teniny, mbola mampirafy anazy amin'ny Andriamanitra hafa. Ahoana moa izy ny hamindra fo aminao? Ko raha tsy terenao amin'izany kosa izy. Zay nga mivaly teny amin'ilay olona hoe mamindra fo izy fa amin'ny olona zay tia azy. Zay hoe za mindra fo amin'izay tiako amindrana fo. Tiana azy ny olona ino matoa amindrana fo. Rehefa tsy tiana azy ianao izy tsy hamindra fo aminao zany. Ianao zay hoe fahavalony, ahoana moa izy ny hamindra fo aminao? Zay zany ny teny nomeny antsika aloha fa ohatran'ny hatreo angamba ilay fanontaniana dia tsy misy tsony a. Leo lasa tsy vetivety raha mbola misy a. Efa miraika ambin'ny folo latsaka fahatelo zao a. Dia miantsika raha mbola misy kely faraparany angaminy fa rehefa tsy misy tsony dia zay zany fa dia tapitra zany ozy ny mpandefa mesazy rehetrarehetra ty hoe tsisy tsony ny mesazy fa ny farana hatreo zany ny mesazy a. Mirary soantsika rehetra ho faly nandeha izany teny zany. Mialà amin'ny Jesosy sy Jesoa. Mialà amin'ny Jésus Jizasy. Mahitsy be ny teniny ely ahy. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny ely nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny ely. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy. Laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny. Laingy zany. Tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy. Ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fo nge io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra lanitra zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io hoe be famindram-po nge io hoe. Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay tia azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ianao. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny a. Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialà amin'ny Jesosy, mialà amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra, zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro ietsoana farany ana rehetrarehetra. Tena tsy diko mihitsy hoe ietsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zana ary. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy. Tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa. Ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ariva afakitsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany.
fa tena teny hitondra sosy fahasoavana amin'ny zehetra miaina ary fahatsarana ho an'ny zehetra mandre. Fanavotana ny olona ny antony izao fampianarana izao ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dada Maria vao mamalia vavaka ianao, voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny zehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo iay avao. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao eo soa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Iahosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotrira samy teny soa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray.